Faly miarabantsika tsirairay avy indray tratra ity zoma maraina fa 13 volana septambra ity misaotra an'Andriamanitra antsika fa mbola nomeny an'izao maraina izao indray ary irina tokoa mba zahoanao hery amin'ity maraina ity. Alohan'ny derantsika ny amin'ny mofinaina an'io dia vavaka isika. Anay tsara indrindran-danitra tolotra ianao ny dera laza ny ahitra sy ny voninahitra. Misaotra anao izay fa mbola nomenao an'izao fotoana izao indray ary misaotra anao indrindra fa mbola ampitoherinao mandrakariva amin'ny fahamarinanao. Mitezanao tompo hiasa eo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe fanoloran-tena feno. Nalaina amin'ny Galatiana 2:2-20 manao toy izao aminaran'i Jesosy. Voaombo miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana aho, ary tsy izao intsony no velona, fa Kristy no velona atao anatiko. Fa izay ivelomako ankehitriny eo amin'ny nofo dia ivelomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra izay efa tia ahy ka nanolotra ny tenany hamonjy ahy. Amen. Tsy handray zavatra latsaky ny fanoloran-tena tanteraka izay tsy misy fepetra Andriamanitra. Ny kristianina mpanota manana fo mizarazara dia tsy mba hiditra ny lanitra na oviana na oviana, tsy hahita fifaliana any izy ireo. Ny kristianina marina dia manokatra ny varavakely ny fanahiny ho an'ny lanitra. Miara-miaina amin'ny Kristy izy, mifanaraka amin'ny sitrapon'ny Kristy ihany koa ny sitrapony. Tokony hiezaka natratra ny fenitra napetrak'Andriamanitra ho antsika isika ka hanao an'izany ao anatin'ny hafanampo sy ao anatin'ny fahazotoana. Aoka tsy ataontsika tahaka ny sazy izany fa ho tahaka ny fomba tokana zahoana ny tena fahasambarana. Ny an'ny fomba zahoana fiadanana sy fifaliana dia ny fananana fifandraisana velona amin'ilay nanome fiainana antsika. Move isika tsy ezaka mafy mba ho tonga arak'izay anirian'i Kristy antsika. Kristianina amin'ny asa sy amin'ny fahamarinana. Mba ahitan'izao tontolo izao eo amin'ny fiainantsika ny fanehoana ny herin'ny fahamarinana izay mahavonjy. Ity tany ity no sekoly fanomanana antsika. Mandritra an'izany no ahatonga antsika hisedra ireo fitsapana sy zavatsarotra. Tsy hitsahatra ny ampivily antsika hiala amin'ny fahatokiana ilay fahavalon'Andriamanitra. Voaharo anefa isika rehefa mifikitra amin'ilay nanolotra ny aino antsika. Maty teo amin'ny hazo fijaliany Kristy mba handringanana an'ilay manana ny herin'ny fahafatesana ary koa mba hanaisotra ny fahotan'ny fanahy mino rehetra. Miantso antsika izy mba hanolotra ny tenantsika eo amin'ny alitaran'ny fanompoana ho fanatitra velona. Aoka hatolontsika an'Andriamanitra amin'ny fahafenony ny momba antsika manontolo sy izay rehetra ananantsika. Eto amin'ny sekoly eto tany ny tokony hanarantsika an'ireo lesona manomana ny fidirantsika any amin'ilay sekoly ambony kokoa izay hitohizan'ny fianarantsika eo ambany fampianarana manokana Kristy. Moa ve isika amin'izao androm-pahasoavana vitsy izao tsy hitondra tena tahaka ny lehilahy, tahaka ny vehivavy izay mikatsaka ny fiainana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia ilay fahasambarana mandrakizay. Mino aho fa ho tianao izany ary izany manosika anao hikatsaka ny fahamarinana sy hitahiry indrindrandrindra ireo izay rehetra efa nampitandreman'i Kristy ho antsika. Amen. Riranay tsara indrindra misaotra Tompo satria mitahiry anay amin'ny lalana tsara ianao. Dia rinay tokoa ny tsisy halan-daharana ny izay rehetra izao fa hitombo fitia aminao ary ahatsapa fa tsara mandrakariva ny miaraka aminao. Aminaran'i Jesosy, amen. Piaro